Ny zavanisy tao Antananarivo renivohitra dia notsenena manokana itoky teny Ankadikely Ilafy. Nisy ny fitsenana manokana no man'ny komina Ankadikely Ilafy Antoky izay niatrika ny tranona 424 omaly 2 septambra. Vahoaka marobe no nameno ny lalana mandrapahatonga ny tany Belanitra misy ny fonenany. Izy no mpilalao football betsaka indrindra telo tamin'ireo Barea nandritra ny tranona. Itoky moa dia ilaina tafiditra ny isana roa sy roa ny fionana tamin'ny Maroky. BTB mo ny zavatra izay asiantsika resaka ato anatin'ity video ity fa mialohany hidirantsika amin'ny tena votoatiny dia abonné aloha ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video indrindra azadiny foana ny mametraka ny commentaire ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ndao ary tompoko lahy ndao ary tompoko vavy abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Fahafatesana indray no hanombohantsika ity video ity hiresadresaka mikasika ilay olona izay namoy ny ainy. Namoy mpikambana roa nitarika lego taorian'ny anniversaire izay nafanainy izy ireo. Klaverista sy ny mpanitana mpikambana ao amin'ny tarika lego no namoy ny ainy ny ampitso sy afaka ampitso ny seho farany izay nataony izy ireo. Nanafana lanonana tsingery taona teny ampitatafika ny tarika ny sabotsy lasa teo. Ny alina no nanomboka narary ary nodimandry ny alahady imamik saradegany ilay klaverista. No heverina ho toy ny fahafatesana rehetra saingy omaly maraina dia nodimandry indray sady ilay mpanintana ka teo voataitra ny rehetra amin'ny mety ho tranga hafahafa. Ny mpihira vehivavy niaraka tamin'izy ireo dia mbola manaraka fitsabona izay iny amin'ny homi. Ny fisehoany moa dia marary ny loha mihamanjavona ny maso ny raikitra ny lela ary ny karaikona ny vatana. Ireo no fitranganana hazo any saidy hoy ny vadiny raha nilaza ny mikasika an'ity fahafatesana ity. Tsy mbola afaka hilaza inona ny tenako ilego fa nivaliny autopsie no hanamarina na tsiany mety ho tranga fanapoizinana. Ireo tompony lanonana raha teo hatreto tsy nisy naninona ireo olona izay 570 tao. Ny manaraka izay ho zarentsika ihany koa dia iresadresaka ny mikasika ny kabesony ampanjaka toera isika. Nandalo tao Antsirabe omaly hariva moa ity kabesony ampanjaka toera ity. Noraisina tamin'ny fomba ara-miaramila tao amin'ny tranobe ny kolotsaina sy ny serasera tao vakinankaratra omaly hariva ny kabesony ampanjaka toera miaraka amin'ny ireo miaramila miisa roa izay mpitaritafica niaraka taminy. Mazava ho azy araka izany moa fa tao amin'ny ity tranobe ity araka izany izy ireo no nandrasana ny alina. Rehefa tao Antsirabe mo ity kabesony ampanjaka toera ity dia niainga io maraina io tao Antsirabe ny kabesony ampanjaka toera sy ireo miaramilany. Araka izay efa nasiantsika resaka teo mo dia taoriany niangany teo mozole fasany mahery fo avakitra Ambovitsaina Antananarivo dia nijanona tao Antsirabe ny kabesony ampanjaka toera sy ireo miaramila roa lahy niaraka taminy. Mialohany nitondrana azy tao amin'ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina dia nisy ny lanonana ara-miaramila izay nanomezana voninahitra azy ireo. Ny maraina teo izy ireo no niala tao Antsirabe hanoho ny dia ny hoany Belotsiribina izay toerana hametrahana azy ary mbola maro ireo toerana hijanonana mandrapahatonga any amin'izany toerana izany. Tsara ho marihina moa ny mikasika an'ity kabesony ampanjaka toera ity dia ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Vola Miranty Maradona dia manaraka azy ireo amin'ny lalana rehetra izay lalovany. Rehefa voazara sy voaresaka atsika ihany koa moa ny mikasika an'iny kabesony ampanjaka toera iny ndeha harisika hiresaka kely ny mikasika ny ady amin'ny dortanety nandritra ny zedemelaky sy ny festival la Barea. Lanonana roa sosina no tanterahana tao Maintrano faritra melaky ny farany herinandro lasa teo. Fanokafana ofisialy ny zedemelaky izay andihany fahenina amin'ny telopolo sy ny festival la Barea andihany voalohany. Hetsika ara-kolotsaina sy fanatanjahantena tanterahana ao amin'ny faritra melaky ary hahavitra 10 andro izany. Nitarika ny lanonana tany antoerana moa dia Andriamatoa Max Andonirina Fontaine ilay ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy izay ministra pia ny faritra melaky. Vory lanonana ao Maintrano avokoa ny solon-tena avy amin'ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra izay mandray anjara amin'ity hetsika ity. Fotoana ihany koa no safidiny Andriamatoa ministra nitondrana fanentanana mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana fa indrindra ny ady amin'ny dortanety sy ny dor ala amin'izao fotoana ny maintany izao. Izany moa ny tany Maintrano faritra melaky ady amin'ny dortanety
tanety nandritra ny Zedemilak sy ny festival Barea koa dia ankafaliana no hizarako zany aminareo rehetra ato. Rehefa voaresaka sy voalaza ary voazara ihany koa moa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hiresaka ny zavatra manaraka indray. Hiresadresaka ny mikasika ny lalam-pirenena sy ny fanamboaran-dalana mo isika. Fanamboaran-dalana RN 12A izay masianaka Vangaindrano mandroso araky ny tokony ho izy ny asa fanamboarana sy fametrahana tara eo amin'ny lalam-pirenena RN 12A izay mampitohy any masianaka sy Vangaindrano. Tafiditra ao anatin'izany koa ny fananganana dalo sy tetezana isan-karazany izay iny amin'ny lalam-pirenena iny. Anisany asa lehibe indrindra ny fanamboarana indray ny tetezan'ny masianaka izay mirefy 400 metatra mahery izay atao amin'ny beton. Misongadina amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana fototra na terasema izay efa miroso. Eo ihany koa ny fametrahana tetezana vivonjy maika izay mirefy 100 metatra izay efa vita eo amin'ny 50 isanjato. Fanorenana ouvrage courant dalo sy rafitra hafa izay eo ampanatanterahana ihany koa izany zavatra izany. Voalaza sy voaresaka moa ny mikasika aniny lalam-pirenena iny sy ny resaka fanamboaran-dalana ndeha arisika hijerikely ny famporosihana izay nataony UNICEF. Manolo-kevitra ny congé de maternité ho 9 volana ny UNICEF. Mamporisika ny fanjakana sy ireo orinasa eto Madagasikara mba hampiakatra ny congé de maternité ho lasa 9 volana ny UNICEF. Tanjona amin'izany ho izy ireo dia ny mba ahasalama tsara ny zaza sy ahatsara ihany koa nohony reny. Zara raha ny 10 isanjaton'ny orinasa malagasy ihany mantsy ho ny UNICEF no manana toerana manokana ahafahany ireo reny mampinono ny zanany. Manoloana izany zava-drehetra izany dia manolo-kevitra ny congé de maternité ho lasa 9 volana ny UNICEF. Anisany tsara ho fantatra moa izany zavatra izany ka izany indrindra no antony izarana izany. Ho faramparanatsika tanteraka moa ity video ity fa na maramparanatsika azy moa dia ity farany nefa tsy latsa-danja ity. Araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Dinosky Espace moa dia jiolahy mirongo basy tratra ny caméra caché izy ireo. Ny aliny alatsinainy foha talata no nanafihany ireto jiolahy mitampiadina ireto ny tokantrano iray teny Ilafy. Tafatsoka ireo telo mianaka tompotrano. Ireo jiolahy kosa dia nanaram-po tanteraka naka ireo entana tao antrano. Nisy ny caméra de surveillance nefa tao amin'ity trano ity ka azo sary ireo jiolahy izay nanao izany fanafihana izany. Izany moa ny zava-nitranga teny Ilafy ny aliny alatsinainy foha talata nisy jiolahy nirongo basy nefa dia tratra ny caméra de surveillance. Tompoko vavy sy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mangasitraka anareo na vita ny henatra amin'ny farany ary mbola manentana anareo foana no mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka agnatin'ny sesisesy zay fa tsy halavenen'ny resaka hametrabeloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.